Eny ry havana. Am'izao Alahady ankalazantsika an'Andriamanitra zao noho ny fahasoavana amin'ity fiangonana misy antsika ity. Ka isaorantsika azy no ireo sehatra rehetra napetrany teto ho fikolokoloana ny atao hoe aim-panahy, ho famelombelomana ny fanahin'ny mpivavaka ato ary koa hitondranam-bavaka ireo rehetra mpikambana any amin'izany sehatra isan-karazany izany dia manambahiny isika ry havana hiaritsangana isika fiangonana iaraha-basy. Eny ry havana tsy izoviana amintsika Monseigneur Ranarvely John, filoha am-perinasany Ecclesia Episcopaly eto Madagasikara. Izy no hitondra ny tenin'Andriamanitra dia maneho ny fisaorana Monseigneur ny aminany ekenao za tsy filoha-mpiangonana tsinona nefa dia tena hoe faly zahay mandray anareo mivady amin'izao marain'izao dia mankasitraka mirary soa mitafotafo avy amin'ny tompotompo afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Anio Alahady 20 Marsa 2024 Alahady fahadimy amin'ny Karemy hitondranam-bavaka ny sampanasa fampandrosoana eo anivon'ny Fjkm. Ibanjinantsika ihany koa ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny fizahan-toetra. Alahady ihany koa natokana hiderana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra anatin'ny jobily fisotrondronon'ny mpitandrina Ramaolo-Miasy-Lofo mivady Alahady ny aim-panahy. Hiara-hitsangana isika hiredona ny hira faneva miverena amin'ny fitiavana voalohany. Rinazo famonjena fanavotany Kristi, mifoaza miverena aizarelay fonauty. Oenoi, niantsonilay tompona, mipeba, zay no fiangaviniza, lay fitiavanao voalohany, tena tiako iverenana. Kusuka fizoni fonifo, niditiko no tantera. Nessa zay natao, tsy ho velho fasaty, nienany fitiavanao, aizarelay fonauty. Oenoi, niantsonilay tompona, mipeba, zay no fiangaviniza, lay fitiavanao voalohany, tena tiako iverenana. Kusuka fizoni fonifo, nididiko no tantera. Oripino ni Turina, zao mivililanidy, aokianao tsy ho varina, aizarelay fonauty. Oenoi, niantsonilay tompona, mipeba,
mipeba zay no fiangavinizao lay fitiavana voalohany tena tiako iverenana kusuka fizami funifo nididiko no tantera miverena iada. Ho antsika izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina aminareo anie ny fahasoavan'ny Tompo. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorana Andriamanitsika ary firenena ary asan-drato ny feo fiderana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika hangozozo. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Amen. Nasceunao miariari, nierini fitiavanao, fani fiangonana nazurut, ufiurena pamarinana, tevatulampitikiuru, si antia suifikirana. Terminanza soppadesi, l'unifara salama, danati memini fanesi, si fia kajana malama, fani fiangonana nazurut, ufiurena pamarinana, Tevatulampitsikuru, si antia suifikirana. Ni chandu masi pizzalina, na pinile funami fufu, na tarija piubina, na tesila jani dufu, fani fiangonana nazurut, ufiurena pamarinana, tevatulampitsikuru, si antia suifikirana. Ilana tunu maritira, fitari kiauduna nazava, na meru veru tuni biura, na troka sina isava, fani fiangonana nazurut, ufiurena pamarinana, Tevatulampitsikuru, si antia suifikirana. Arivavaka isika. Ray malalo, dera sy mankalaza anao zahay fa velona trapamonjeny ka afaka tonga eto amin'ny tempolinao. Tianao hiavao amin'ny fankatoavana anao zahay ka indreto manatona anao, miantoraka aminao.
Fanahy masino, manatra izao fotoana izao, hameno ny sambatan'olona ane ianao, ka samy olona miorom-ponoanao aminao ane izahay tsirairay avy mialy eto. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny 10 minitra ho an'ny tanora sy ny ankizy isika, ary hitsangana ny tanora sy ny ankizy rehetra hanao ny hira efa voalahatra. Vavaksika Jesosy ekenay ho mpiandry tsara ny fiainanay ianao, ekenay ho mpitarika anay ianao amin'izay rehetra ataonay. Nirinay Jesosy dia aoka ny fanahinao ambombanay, ary ianao no aoka ny fiarovana mafy ho an'ny ainay ao anatin'ny fizahan-toetra, ao anatin'ny fikapanahy izay manjo anay tsirairay avy. Dia izany Jesosy no angatanay ankehitriny, tononay amin'ny anaranao ny vavakay. Amen. Petraka ianareo. Miaraba ny ankizy sy ny tanora rehetra ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy. Andeha hamaky ny soratra masina isika. Bokin'i Jeremia, toko 20, ny 1-20, tapany voalohany. Jeremia, toko 20, ny 1-20, tapany voalohany. Rehefa hita dia andeha rahantsika fiangonana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: kanefa Jehovah nombay toy ny lehilahy mahery matahotra. Amen. Kanefa Jehovah nombay toy ny lehilahy mahery matahotra. Andeha ary tantara kely hatrany no angalantsika hafatra ny amin'ity andrana io ity. Nisy lehilahy iray izay efa mahalala an'Andriamanitra izy, ary nivavaka izy tamin'i Jesosy manao hoe: Jesosy, amin'izay alehako rehetra dia miarah lalana amiko ianao, momba ahy. Dia toreny ao amin'ny sofiny ao miteny Jesosy hoe: eny, manaiky aho zandry malala. Dia rehefa mandeha eny an-dalana izy dia tena ohatry ny mahita tokoa sarina tongotra roa miaraka aminy. Fandray andro, tojo fiakarana mafy izy, mikitontona ny fiainana, ary heveriny fa mafy dia mafy tokoa ny nanjo azy. Tafateny izy hoe: aiza ianao Jesosy, fa toa tsy hitako intsony ny tongotrao miara-dalana amiko. Dia nefa ndray toreny tao an-tsofiny teny hoe: anaka, zandry malala, tsy hoe nandao anao aho na tsy niara nandeha aminao, fa izaho mihitsy no nibatanao ho mpandresy tao anaty lalan-tsarotra izay nombanao. Tahaka izany ihany koa ny fiainantsika rankizy tanora. Indraindray rehefa mafy ny atsika dia tsy tsaroantsika hoe eo Jesosy. Fa ny fampaherezana antsika ny amin'ity tenin'ny Jeremia ity dia hoe: mombanao Jesosy, eo akaikinao Jesosy, ary mibatanao manandratra anao ambony mihitsy mba ho mpandresy ary manatrika anao amin'ny fandresena amin'ny ady izay atrehantsika. Amen. Vavaka isika
Jesosy, ampitoery aty anatiny eny teny fikasanao, ary aoko izay atoko mandrakariva ny fiarovanao. Amin'ny anaranao ihany koa no anonanay izany vavaka izany. Amen. Tsangansika anao ny hira izay voalahatra. Iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitra masina tsara indrindro, ianao no natoy izao anay, ary tonga amin'izao fotoana izao izahay hamaky sy handinika ny teninao. Ingany ny fanahy masinao no irotsaka aminay tsirairay avy, ahafahanay mamantatra tsara ny teninao, ary ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao dia arotsakao ny fananao masina aminy, mba tsisy ho very izay rehetra teneniny ary tsisy ho mpiaino mpanadino izay efa ho mpiaino mpankatoy kosa. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Iara-maky sy iaino ny tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, ao amin'ny bokin'ny Jeremia, toko 20, ny 1:110 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Kanefa Jehova momba toy ny lehilahy mahery matahotra, ary noho izany dia ho tafitohina ny mpanenjika ka tsy haharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry, fa amenarana mandrakizay izay tsy ho adinoina izany. Fa ianao Jehova tompony maro, izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo. Ho hitako ny famalinao azy, fa aminao no efa nanankinako ny adiko. Mihira ho an'i Jehova, midera an'i Jehova, fa izy namonjy ny fanahiny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Ao amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka toko 9, andininy 2:10 ka hatramin'ny 5:10. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany no soratan'i Petera voalohany toko 7, Petera voalohany toko 1, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa izao no hevitry ny fanoharana. Ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devolika manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao iny izy ka ho vonjena. Ireo teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manampaka ireo, fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fankapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voagejany fiahiana sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainana izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahirana an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonina seho any am-parany.
izany no iravoravonareo na dia ampalahelovina vetivety ankehitriny amin'ny fankapana maro samihafa aza ianareo, raha tsy maintsy isy izany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahan-toetra ny finoanareo izay tsara lavitra noho ny volamena mety ho simba na dia voazahan-toetra tamin'ny afo aza, dia amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravonareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Mandray ny antony ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahy. Amen. Sao dia hitsangana isika hanao ny hira efa voalahatra. Ivavaka isika tompo. Ry Tompoandriamanitra tsara indrindra, lehibe ny fitiavanao ka mitantana ny fiainanay tokoa, makivaky lalana maro samihafa ary nonindra fonao sy fahasavanao dia afaka mifanatry tava eto izay ankehitriny. Anatin'izao fotoana iombonana ivavaka eo anatrianao izao. Sambatra izahay, mbola afaka manatanteraka izahay. Ka dia egnany mba fenonao ny fifalianao aty anatin'ny fonay, ary fiadananao anapaka anay tokoa, araky ny fafanindrinay hatramin'ny nanomboan'izao fotoana izao. Dia hitombo aminay tokoa ny fahasoavana mampiadananao ry Tompo, anaranao Jesosy Kristy. Amen. Dia ankafaliana tokoa ry havana, manolorana ny fiarabana ho antsika rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana izay mampiray antsika. Fifaliana lehibe ho an'ny tenanay no mijoro eto anatrianareo amin'ity Alahady ity. Ny antony dia isaorana manokana ny mpitandrina izay nanasanay koa ampitiavana mba hiara ifampizara fifaliana ao anatin'izao taonjobily lehibe izao, ary zava-dehibe izany indrindra ao amin'ny sehatry ny fizarana ny fanompoana sy eo amin'ny hazakazaka masina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra toy izany. Ka dia misaotra indrindra pasteur, misaotra andramatoy ihany koa fa nareo mivady moa tsy misaraka ny andraikitra fa dia fampizarana mandrakariva. Araky ny lohahevitra moa nomena dia ny hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany, ary mpanjena manokana amin'ity Alahady ity koa dia ny hoe amin'ity volana Mars ity ny hoe
mampiorina ny mino fizahan-toetra. Rehefa nieritreritra izao teny io fampizarana izao ny tenako dia niezaka nametraka ny pasteur teo anoloko teo. Nieritreritra ny amin'ny inona ny fitianany an'izany loha hevitra izany. Aty amin'ny fotoana izay efa amaranany ny fotoana izay ny antsoiny tompo azy eo amin'izay sempanompoana mitandrina teo anivon'ny fiangonana izay. Fomba fiteny amin'ny moa zany hoe mamarana izany raha marina fa inoko fa ny fiainam-panompoana tsy mitsahatra fa vao maika raha fiaingana vaovao angamba zany raha marina rehefa ho avy izay fotoana teny itsaharan'izay. Aina ny fetra izay no nanolorany tena teo anatrehany tompo. Miverena amin'ny fitiavanao voalohany. Teny nalaina tao amin'ny Apokalipsy toko 2 izy io. Dia vao maika mampanontany tena hoe fa maninona no any amin'ny bokin'ny Apokalipsy no andraisana azy satria fantatsika tsara fa ny fiainan'ireo kristianina izay nanoratana izany taratasy izany dia tao anatin'ny orooro sy ny tahotra, tao anatin'ny fanenjehana sy ny famoretana ny fomba maro samihafa nahazo ny kristianina tamin'izany vanim-potoana izany. Fa tao anatin'izany no sitomana izany teny fankahirezana izany miverena ny fitiavanao voalohany. Dia verina ry havana fa zava-dehibe loatra izany fisainana sy toe-po sy toe-panahy eritreretana ny amin'ny hoe tonga tia midingana eritreretina amin'ny maha-olombelona sy ny fandaminan'olombelona ny itsaharana amin'ny anjara fanompoana satria taonjobily moa zao ankalaza antsika izao fa 90 taona ny manana ho amin'ny irosoana amin'izany hoe fisotrondrononona zay fitenin'olombelona ho iaho dia alasa fisaina tokoa izany hoe andeha hanao jery todika dika le miverena mantsy misy hevitra be dehibe. Miverena ianao fa diso lalana, miverena ianao aty aminy fa misy zavatra tiako hamafisina aminao, miverena amin'izany hevitrao zany sy maro be izany. Mifonosa izany teny hoe miverena satria baiko izany ary heverina fa zava-dehibe tokoa. Fa le antom-piverenany eto io no mamelanja n'ilay foto-kevitra dia ny hoe hibanjina le fitiavana voalohany. Inona moa zany fitiavana voalohany izany? Nga misy ny faharoa, misy ny fahatelo, misy ny fahaefatra. Marina loatra ny havana. Resaka fanarandian'i Kristy eto no resahana, resaka fanompoana eto no hibanjinina, dia misy tokoa ny fotoam-piaingana. Misy tokoa ny fotoana izay nandraisana safidy manokana teo amin'ny fiainana manoloana ny antso izay ny antefa tamin'ny tsirairay. Mino aho na dia tsy mifampiresaka ny tsipiriana izy hay fa nandalo izany lalana samihafa izany izy. Nandalo izany dingana samihafa izany reto mpanompon'Andriamanitra izay isaorantsika an'Andriamanitra ny fanomezana azy ireo. Mbola tsy tonga amin'ny fiafarana tanteraka moa izay fa mbola hiomana ny impita ho any amin'izay dingam-piainana vaovao izay. Ka eo indrindra toy ny fanaon'ireo le mpitarika malaza raha mijery andro Mosesy isika, mandinika andro Josoa raha reo ihany fotsiny no raisina, dia rehefa tojo amin'izay fotoana izay dia mifamarafara, mifankahery, mametrapetraka ny amin'ny reto avy ny zavatra efa nampasehivoko anao, reto avy no toromarika nomen'Andriamanitra nandritra ny taona lava ny rahana. Zava-dehibe ry havako ny fananana izany toe-tsaina hoe andeha hiverina, hibanjina sy eritreritra indray izany lalana efa nizorana rehetra izany. Fa izao anefa tsy dia ilay fitodiana ny milasaka hoe izao no tany saina ao anatin'izany, fa kosa ny tsampikinana lavitra kokoa, ny any anosehana bebe koa mankany amin'ny ho avy, satria izany toerana misy ny fanompoana eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra izany.
dia tsy sehatra mandeha irery fa iombonana tokoa amin'izay vahoaka an'Andriamanitra, amintsika ondrin'Andriamanitra, ondrin'i Kristy izay napetra ny fiadidiana teo ambanin'ny fiahiny zany mpanompon'Andriamanitra izany. Tsy mbola fotoan-jobilontsika tokoa ao anatin'ny famarana ao ihany, fa zany sary zany no nijerena, zany sary zany no hitako teo anoloako mieritreritra ny hoe izany no antsony tia novaliana amin'izao vanim-potoana izao, miverena amin'ny fitiavana voalohany. Ilay bokin'ny Apokalipsia no iaho dia mahafinaritra be ny fomba fampiresahan'ny tompo tamin'ny mpanompony dia ny apôstôly Jaona, izay nampitondraina ny hafatra ho an'ny fiangonana. Ny mitodika aminareo aho, ampitao amin'ny fiangonana zany, fantatro ihany ny asanao, ny hafanamponao, ny fitiavanao azy sisa sy sisa izay heverinao ho fahatsarana rehetra ny raha natao anatin'izany. Fa izao kosa nefa manakambara kely aminao indray aho. Dikan'izany ry havako dia filazana fomba tsotra manao hoe na dehibe aza ny zava-bita noho ny fitiavana. Ilay fitiavana nyredareda tany am-boalohany dia misy ihany ny indro kely eny am-pandehanana eny. Misy ny nahasolafaka fa sofa mbola mahery ny tan'Andriamanitra ny tantany. Mety nisy ny akiviana, ny arerahana fa sofa teo ihany ny tana mahery n'Andriamanitra sy ny fitiavana nampahery tao anatin'izany. Ary izany rehetra no miteraka ilay fanapahan-kevitra vaovao, andray safidy vaovao manao hoe te hiverina, hiverina indray hanovo hery ao anatin'izay fitiavana voalohany anatonako an'Andriamanitra sy nanompoka ny tompo izay. Tsy mitovy tokoa mantsy ry havako. Ary eto dia mampatsiahy antsika mpanaradian'i Kristy tokoa. Be dia be ny dingana ampandalovina amin'ny alalan'ny fiangonana ny fiainantsika mba hitomboana fandro. Miangatrany amin'ny nanaovana batisa, mitombo amin'ny katekômena moa ny ato amin'ny protestante arastissant fiantso azy, dia mitondra amin'ny fanasan'ny tompo, dia miroso amin'ny seha-piainana isan-karazany. Fanatinana tsy tiana, tsy hitovy ny fihetsepontsika ao anatin'ny fotoana manokana iny. Androana dia niraisina mpandray ny fanasan'ny tompo, tokananao dekona na tokananao mpitandrina na toy izany. Tsy hitovy ny fotoana iny sy ny fotoana manaraka rehetra ao aoriana. Tsy maintsy ilaozana iny ary tsy maintsy irosonana any amin'ny ho avy. Fa izao, eo indrindra ny mazava-dehibe, ny fametrahana fanontaniana vaovao sy maridrefy vaovao anatin'izany hoe mizotra makaiza moa ny fiainako ary mbiay zaho ankehitriny. Mivaly tenin'ny tompo dia miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Hivereno izay maridrefy ngeza be izay. Fa navahana manokana eto ny resaka hoe njara tena fizahan-toetra. Ireo teny soratra masina ho iaho izay nifidiana tamin'ity anio ity dia mahagaga loatra, inona fa tsy tonga ho azy zany fa tao anatin'ny efa fandaminana. Kanefa dia tsara ny ampatsiahy azy. Tsara zany mpaminany Jeremia zany, fantatsika izany. Fa isan'ny mpaminany taraina lava tamin'i Jehovah zany. No ninona? Mafy loatra ny alay ngamba natao hoe iraka napetraky ny tompo taminy. Hatramin'ny fotoana ny etsoina azy. Inona fa nampianarina antsika izany. Anisan'ny mitady lalana andosirany Jeremia mba tsy hamaly ny asan'Andriamanitra anao ny asan'ny mpaminany raha marina. Zany mbola zazy. Zany tsy mahay mandaha teny, zany zao, zany zao, zany zao e. Tany saina daholo teo anatrehan'Andriamanitra tisy indrindra fa le feitra sy mety ho fahalemeny izay karazany. Hoy Andriamanitra, tsy afa-bela ianao, tsy mahazo miala ianao. Efatra ny ekibondreninao ianao nefa nofidiko, efa nantsoko.
fantatro fa mafy ny asa miandry anao, fa ho amafisiko ny andronao izy ahafahanao hiatrika ireo rehetra izay andrako anao ireo. Zany ravana dia vao mainka mampatsiahy antsika ary manamarina sy manam-porofo tokoa fa soa fefa nomanin'Andriamanitra ao amin'izany tokoa izay rehetra nantsony ho amin'ny seha-piaina manokana indrindra eo amin'izany atao hoe fitoriana sy fanambarana sy sitrapon'Andriamanitra eo anatrihan'izao tontolo izao sy ny vahoaka rehetra izany. Ary manahirana dia ity, tsy ilay hoe andany ianao makary amin'ny jentilisa riananina fa amin'ilay vahoaka Israelita mihitsy anie ny sarotra e. Ao nge ny tena manahirana e. Kanefa dia tsy azony idovirana zany, fa sady antso ary mameno azy ny hiraka. Ireo zavatra roa ireo mantsy dia miaraka mandrakariva. Ny mampieritreritra rehefa tenenina ny olona hoe antsoin'Andriamanitra, mbola tsy nandre ny antso aho. Tsy tompoko. Raha ny marina izaho sy anao izay efa nanaikatra any amin'ny fotoana voalohany nijoroanao teo anatrihan'ny fota, anaovana batisanao dia efa nisy antso ny valitsika. Zay mahavahoaka an'Andriamanitra antsika, vahoaka vao antso. Fa le dingana anankiray ilay voahiraka, eo indray no mifanilika amin'izay. Ry anona ihany zany, ry pastera ihany zany. Isy mivadiny ihany zany, ry diakonina izay voatokana ihany izany. Ny antso ry havaka. Antsoina hoe vao antso dia tsy ilay hoe voatokana tamin'ity androany. Fotoana lalovana any angamba izany, anavahana anao anatin'ny maro. Fa ny fahamaliana ny antso dia isan'andro isan'andro. Ary izay ny maritrefiny hoe vao antso tokoa, dia ilay finiavanao am-po, amaly tsisy fepetra ny antson'ilay efa tisy ny antso antsika. Ka izany rehetrarehetra izany dia mitambolombolonao an-tsainao, ka mahatonga indray hiverina amin'ilay miverena amin'izay fitiavana voalohany izay. Ilay nandraisanao ny antso ka namalinao izany teo anatren'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havako, fibanjinana izany, hoe fotoam-piomanana iampita izao. Jobily mantsy fotoam-piatoana ihany koa. Tsy fotoana ankorataba fotsiny faly isika hidera aleloia hideran'Andriamanitra. Fa raha vakitsika tsara ny soratra masina dia fotoana natao saintsainana. Misy ny mety, misy ny tsy fahombiazana. Ao anatin'izay koa mitondra fanonerana raha marina. Fomba fiteny-daolo moa zany. Fa tsy hosakanan'Andriamanitra, tsy hiditra ao anatin'izay lalan-tsarotra izay nefa ilay mpanompo izay nantsony, araka ny voalaza teo ny profeta Jeremia. Ny teny izay nambarany, ary izay mantsy ny tena olana, tsy ilay hampifalifaly ny olona foana, ilay azahoana sitraka foana. Mahafinaritra kosa ny menanao zany, ry Jeremia, tsia. Fa misy aza miteny aza miteny aminay intsony ianao. Fa manahirana anay miainanao satria sady milaza lozy ianao indraindray no milaza teny fikasana ihany koa sy fampanantenana. Ry hava malala, izany isan'ny zava-manahira. Ary ireny ilay vaty mikitotaona eny ampandehanana ao anatin'izay fanatanterahana ny baiky ny tompo izay sy ny famalina ny antso. Famalina ny hiraka izay napetra ny mazava teo alohantsika izay nantso. Fa ny sary anankiray koa dia izay hitantsika eo amin'ny Petera. Aloha ilay sarin'olona no resahana satria olona eto ny fampiresahana milohan'ny tena. Zany Petera zany koa dia fantatsika ny hafanampony rehetrarehetra. Fantatsika ihany koa ny tantarany. Fa isan'ny zavatra atao hoe manahirana ny zavatra nitranga tamin'ny nataony rehetra. Ary matetika ny mahazo teny masika amin'ny tompo izy.
Dikany Petera zay tsy zay ny anarany tany am-boalohany fa Simona. Zany Simona zany iny misy heviny maromaro. Ary misy hevitra anankiray ilazana hoe Simona ny teny hafa dia zozoro. Zatra misy gozina. Mety misalasala, miovaova, tsy maro toerana. Fa izao, rehefa natsoa ny tompo izy, rehefa mitao amin'ny Kristy, tao anatin'izay sehm-piainana zay, fantatsika io amin'ny tantarany tany amin'ny sekoly Alahady, taty amin'ny fandinihana soratra masina, tsy idirako izany fa fantatrareo. Dia tamin'ilay fotoana anankiray, nahitany herin'ny tompo nanekeny hoe ianao tokony Kristy zanak'Andriamanitra. Dia hoy tompo hoe manomboka izao, dia tsy atao hoe Simona intsony ianao, fa tsy hoe Petera, vato azo andrenana zavatra mahery. Dia tsinona zany fa fiangonana hoe eo aminao naorina zany Kristy ny lohany. Ary Petera zany raha tenenino izy ilay vato fototra ijoroany zany amin'ny apôstôly azy. Ry havako, mbola malasa fisainana ihany koa izao. Apetraka eo anoloana zany ihany koa pasteur. Solofito hoe ny adolo ny dikan'izany rehetrarehetra. Fa mino aho, ary mino isika fa mitamberina adolo zany sary izany. Ary mametraka fanontaniana vaovao. Mametraka fanambo vaovao hoe mila verina mihitsy. Na dia aty amin'ny fotoana eritreretina maranana ny vanim-potoana fanompoana aza eo amin'izay maha-olombelona voafetra izay. Nametran'Andriamanitra afatra ngeza be Petera. Dia ny ampiorina ny fon'ireo kristianina ihany koa izay niaritra fanenjehana sy fahaverezan-kevitra tamin'ny fotoana androny. Zava-dehibe koa izany ry havana. Raha ny afatra ry Petera dia tsotra. Tsy ny hoe ho foanan'Andriamanitra nezany fanozongozonana sy mahery fanenjehana izany, tsy izay. Na ny apokalipsy na ny Petera dia samy milaza izany. Hoe ho an'izay mandresy. Zany hoe mitondra antsika hihoatra lavitra. Ilay fetra ateraky ny fisalasalana sy ny tahotra, mety hakiviana sy ny faharesena hita maso. Izany ny tanjon'Andriamanitra. Izany ny tanjon'i Jesosy Kristy. Izany ny tanjon'ny fanahy masina. Dia le Trinité miara-miasa tanteraka izany amin'ny fiainan'ny mpino. Tsy ny anaisitra ny olona hiala amin'izany, fa ny anomana kosa le mpanaradian'i Kristy mba ho vonona tsara ary afaka aneo fa mira-pirata ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'izany. Satria ny antony le Kristy izay nitoriana sy nambara nampahirezana ireo mpino tamin'izany, dia tsy le Kristy mbola miverina faresy araka ny fomba fijerin'olombelona tsy koa niomby teo amin'ny hazo fijaliana. Kanefa raha ny marina dia lalana fisandratana ho any amin'ny voninahitry ny fandresena mihezinezina. Izany no mimpanjiny ireo mpanaradia azy ka tsy niova tao anatin'izay tanjona sy zava-nikendrena lehibe izay. Izany sary zany ry havana no miverina ao an-tsaina ka mahatonga eritreritra ny amin'ny hoe ny ho avy dia mbola midadasika ary lavitra ezaka, fa leo ampirendrina tsara ny finoana sy ny fiainam-panahy rehetra. Ahafahana mizotra patokiana averiko ihany. Tsy ny anafoana an'izany akory ny tanjon'Andriamanitra. Tsy maintsy ho avy izany, fa ny anahery ampiomana antsika kosa ny amin'ny hoe mandehana amin'Jesosy. Fa hivoaka ho mpandresy ianao, vahoaka toky amin'ilay efa niantso anao. Fa mbola miserana ao an-tsaina ihany koa rehefa mamaky ilay sika ny filazantsara, izay inona fa
miaoao an-tsain'ny mpanompon'Andriamanitra izay namaly ny antsony ary natokany ho amin'izay siam-panompoana izay. Io mantsy le hoe inona moa ny anjara toeran'ny mpanompon'Andriamanitra miohatra amin'ny vahoaka rehetra. Samy vahoaka masina tokoa isika no hamasinina ary nataon'Andriamanitra mitovy hasina amin'izay le hoe no ariana araka ny endriny hatrany amin'ny fahariana izay. Fa natokany kosa amin'ny siam-piaina manokana anatanteraka andraikitra manokana ihany koa. Dia rehefa lazany tsara rehefa novakiana dia sary tahaka izao indray no hita mijery amin'ny pasteur teo anatrehany hoe inona raha manairan-tsaina amin'ny pasteur. Dia fanoarany amin'ilay mpamafy mantsy izay fantatsika tsara ihany koa. Dia miezaka mijory anatrehany izany ianao dia mandray toerana anankiroa. Kristy eto milaza manao hoe ny hevitra izany fanoarana izany amin'ilay mpamafina mafy vodiny hoe nisy voafafy teny amin'ny tany teny amoron-dalana, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tany feno tsilo, teny amin'ny tany tsara. Mandray roa zany sary zany. Voalohany dia mety mipetraka isika ao amin'ny toeran'ny mpamafy amin'ny mampanompon'Andriamanitra. Nanahoana tokoa moa fomba namafazako izay voa izay. Ny voa dia tsara, tsisy adevitra ny amin'ilay voafafy. Fa ny mpamafy matetika no azo apetraka ihany no fanontaniana. Mampetretra ihany zany hoe andeha mafy aho dia ny an-dalana tonga dia afafy posina reo dia sasany eny amin'ny arabe dia ny sasany natsipoka eny amin'ny vatolampy, mety misy vatolampy marivo ihany eny ananonanona any. Io mba olona tena sérieux ve zany mpamafy zany? Sa mamafimafy fatany fotsiny izay lalany ihany lalany fa dia alefa any aloha zany. Maka an'izay toerana izay isika indraindray hoe tompo nanaona tokoa moa namafazako an'izany voatsara izany tamin'ny fitiavana ve sa ho an'ny feoany fotsiny? Tena nasesika izay fitiavana anao zay ve? Fa raha tsy izany tapa-kevitra leo indray iverena le fitiavana voalohany araka nambara teo hoe ny fomba fitentsika hoe 9 sy 10 sy ny 7 taona atsika fa ny an'Andriamanitra tsisy fifarana. Ary mino aho fa tsy afaka angina ao amponin'izany mpanompony izany no hoe efa nekeko teo anatrehanao tompo niara iasa aminao amafy ny voa ny fitiavana ary indrindra miorina amin'ny tenina sarotra ho ahy mijanona. Izay ilay fitretana voalohany ho iaho maka ny toeran'ilay mpamafy. Mino aho fa tao tokoa ny hafanampo ary marina le tenin'ny apokalipsy fantatro ny asanao, ny feretana mafy nataonao. Mpanao salamo aza moa dia miteny ny mpamafy io ny dia indraindray mamafy voa amin'ny ranomaso e. Mampitomany tokoa mijery ny tantsaha amin'izao indrindrindrindra fantatsika ny amaina ny tany teo. Tomany eny ireo tantsaha ireo e. Lay masomboly efa natokana tsara hoe ity le masomboly heverina ho tsara ho afafy ao anatina tanimbary izay mampisalasala hoe ity ve ho avy itoy ve ity orana fa toa mitritritra ny tanimbary eny amin'ny manodidina rehetra. Zany rehetrarehetra zany misy ady ao anatin'izany fa tsy mandeha ho azy. Sala amin'izany miendrika iazakazahan'ny mpamafy tompoko. Ary izaho sy ianao hoe azy vao antso hatrany nanaovana batisa antsika. Tsarov tsara fa isaky ny misy ny fanokanana dia averina mankany amin'izay foton'izay hoe tsaronao ny nanikenao ny antso voalohany dia ny hatramin'ny nanaovana batisa antsika. Fa tsy mijanona eo, tsy hijanonana eo fa lalovana ihany. Ka zany hoe dia mampieritreritra ary mampitamberina ary tia hiverenana tokoa hoe tompoko mibabika eto anatrehanao. Toko fa marina zany. Misy fotoana ihany indraindray mety tratra mifakapanahy. Rehefa mandeha manao tournée moa izahay dia hitsorona aminareo. Rehefa andeha ho any Anosy-Bianala zany tiana na tsy tiana misy zavatra kely manindrona ihany eto manahoana ny lalana any zao. Ary tena lalana tokoa zany. Fa tsy maintsy mandeha. Ny an-dalana dia tena
ampitolomana tokoa ny lalana fa rehefa tonga mahita an'le vahoaka an'Andriamanitra ianao dia adindony zany rehetrarehetra ary tena fifaliana ho an'ny olona ianao koa mandray fifaliana ao anatin'izay. Ny tianambara dia ny hoe tsy asa mora izany kanefa efa nikehina hatrany am-boalohany, nikehiny mpanomponya hatrany am-boalohany ary ilaina tokoa misaintsaina izany mba hiverenana hirehatra indray ilay hafanampo. Fa le sary faharoa an'ilay mpamafy dia ny hoe izaho sy ianao koa dia toy n'ilay tanina mafazana dia manontany tena indray izy amin'ireo tanireo moa ity teny angamba za kosa angamba tsy le arabika, za kosa tsy le vato lampika. Anjarany tsiraray mamaly izany faniriny tompo, fanirian'Andriamanitra dia toy n'ilay tany tsara avokoa ny rehetra fa na ny tany tsara aza magniry tokoa ny vo fa tsika mahita fa eny any voana-dratsy indraindray mila fanavana isorona. Misy any indraindray ny loza mananontanyna rehefa tonga ny evandra sisa zany rehetrarehetra zany tsy azo iodivirana kanefa tsy maintsy atreha. Ary izany no zava-dehibe ry havako ao anatin'ilay hoe ninninna fiheverana sy fikasana fandiriana rehetra tsy natao avahana tsikory ny hoe ny zavatra mahafinaritra sy metimety ihany no aloha votra sy asongadina. Za matetika mitranga indrindra vanim-potoana tahaka itony efa tonga ny jobily, tonga ny fotoana anaovana dingana ho any amin'ny fiovampiainana zay iaho dia mahafinaritra avokoa ny tany say tsara avokoa. Fantatsika zany matetika fatojo ny andro manahira indrindrindrindra fialana amin'izao fiampitana koa zany fahafatesana ny toy zany tsisy andeha hitanisany hoe i olona io dia sala amin'izao mihitsy ary manahirana mihitsy miara-miasa amin'io olona tsy zany le izy fa kosa mpanompon'Andriamanitra matosa mijery an'izay hipanjina an'izay dia tsy manahirana za ary nytonikira faneva teo dia ao anatin'ny beba ianao sisa miverena ny fitiavana voalohany. Kery lehibe zany tompoko, mbola fana mieritreritra sy tsy eritreretina fotsiny fa mizotra ho any amin'izay lalana izay satria ny afahana manovo hery itsambikina lavitra kosa satria mbola lavitra izy Andriamanitra moa tena manana maritrefy ny lavitra fa isika tsy maintsy mieritreritra an'izay mandrakizay azy zay efa santaritsika sahady iainantsika fa tsy mbola tena tanteraka dia miroso ampinoana, miroso ampatokina ka ninninona fanozongozonana dia marina ny teny tompo araka volazan'i Jakoba manao hoe sambatra zay voazatoetra. Rehefa mandresy, rehefa maharitra sy matafita izany izy dia efa miandry azy tokoa ary apetraka amin'ny sari-poninahitra izy. Ry kristianina malala, fotoana toy izao tokoa dia fotoana mampahery. Zany tsoroko aminareo izany hoe voalohany misaotra be lehibe amin'ny pasteur, misaotra mpitandrina lofina nasa ampitiavana koa na malina izany satria firahalahiana izany eo amin'ny sehatry ny fanompoana dia mino ary havana fa izany teny ny fampizarana izany tokoa dia mba fankahirizantsika menakavy, fankahirizana amin'ny lafiny hoe zava-dehibe ho antsika ny mampiditra izay rehetra tondran'Andriamanitra ny fiainantsika izay ho toy ny miaina vaovao hitsambikinana makany amin'ny ho avy indray arak'izay mbola nirahany tompo atsika zay toe-tsaina iraka izay miverina fa zava-dehibe ao anatin'izao satria ny olona matsapa fa voairaka ninninna sedra ninona sarotro ny lalana arak'ireo iaho tenin'Andriamanitra zay sy mpanompon'Andriamanitra zay noraisina manokana vakina tamin'ny teny io ity dia mahazo toky isika fa tsy Andriamanitra mila voatsiary Andriamanitra fa raha izy miantso izy ny maniraka dia izy koa ny momba sy ny tantana ary Kristy dia niteny manao hoe
tsy afoina andao anao. Ka dia zany mbola lazana amintsika indrindra ho anareo mivady sy ny ankonanareo hoe ilay Andriamanitra izay fantomponareo tokoa tsy afoina andao anareo anatin'izany. Ary ny asa nataonareo izy tompo iray ihany manana maridrefy efa ho avy izay dia omeny an'ilay valipitisa valipikasasarana tandrify tokoa. Fa sa ilaza tahaka ny mpanoratra manao hoe indreto zaho sy ny zanaka izay mena ho ahy. Mimpiaina amin'ny Kristy izay nilaza izany tsy menatra eo anatrehan'ny ray hoe reto dia isika koa miara-miombona amin'izay hoe reto tompoko ireo ny vahoaka napetraka ao. Ary tsy ireo ihany mbola maro satria fantatra fa andraikitra ngeza be izany zany mpanompon'Andriamanitra. Ilana tsiny hoe afa-tsy mbola jopily androany fa nastiana tsy tiana efa ao anatin'izany rivotra zany ianareo ka mitodika foana tamin'izy ireo. Fa isika kristianina rehetra ihany koa dia verina fa tandrify izany satria lalana itovizana zany lalana ny raha ny azakazaka ary mbola irahantsika ny fampitantana dia ny tompony mampahery momba antsika menakavy hitombo mandrakariva amin'ny fiainam-panahy sy fanahintsika ny fahasoavana. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra tsara indrindro, sambatra izahay mbola manana ny teninao izay teny velona mampahery ary indrindra azonay fikirana. Misotranao izahay mametoky fa tsy lavitra anay ianao fa akaiky ohatran'izay verinay akaiky anay aza. Sonanao manokana ny amin'ny mpanomponao izahay mankalaza ny jobily fahenimpolo taona amin'ity taona ity fanomezana sarobidy izahay. Avy aminao samorery izahay tsisy edimbarotra fa isaorana aza amin'ny fisaorana zany natao ambitsy ao am-posy amin'ny tanàna manontolo. Koa engany ny etaetam-pona iverina tokoa hibanjina indray ilay fitiavana voalohany izay nitiavana anao tokoa tao anatin'ny hafanampo sy ny fitiavana mbola hiainga vaovao indray hoentina nomezam-boninahitra anao. Ny anaranao Jesosy Kristy mangatana izany ho an'izany vavaka izany. Amen. Iombavaka sika ry havana. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitray fa tsapanay mandrakariva ny alehibe ny fitiavanao anay tsirairay avy. Tianao izay ny amin'ity andran'io ity mba hiverina, hibanjina ny lasanay, ny fiarahanay aminao ary ny fatran'ny fitiavanay anao. Ary tao anatin'izany indrindra dia mampihevitra anay ny teny soratra masina izay niraisinay. Jesosy malalo, tsaronay eto fa ny aminay tsirairay avy reto dia feno fanahina ihany indraindray ao anatin'ny safidy izay niarahanay lalana aminao. Ao anatin'izany ihany koa dia tsapanay fa ny fanapahan-kevitra indraindray dia toa tsy marina aminay. Jesosy malalo, amindrao fo izay ny amin'ny fahakelezan'ny finiavanay hanompo anao. Amindrao fo izay ny amin'ny fitiavan-tenanay
ary amin'izao fo izahay ny amin'izay fieveranay anao Jesosy Kristy. Misaotra Andriamanitra fa izao fotoana izao dia ahafahanay mamaly tokoa hoe iza tokoa moa ilay Kristy arahanay. Dia indreto izay Tompo malalo, te hibanjina indray ilay fitiavanao aminao ary te hiorina ao amin'ilay toky sy fampanantenana izay nomenao anay tsirairay avy. Tsy tafajanona eo anatrianao izay raha ny amin'izay nataonay, ny amin'izay tsy vitanay. Fa ny amin'izao taonjobily izao dia te hafatrosanay ianao ary te hanavao anay indray. Koa indreto ary izay miandrandra sy mitodika aminao noho ny amin'ny hamaroany ny fahotanay. Jesosy malalo, ianao no aoka hamonjy anay tsirairay avy. Ianao no aoka hahatonga anay olon-nafaka ary ihany koa hanafaka olona maro, hanafaka izay trosan'olona maro izay toa mbola hieverinay. Ataovy aty anatinay ny fifamelana heloka ary ataovy aty anatinay ihany koa izany fiainam-pitiavana izany, ny fitiavana anao Jehovah-Andriamanitra ary ny fitiavana ny olona rehetra. Dia ataovy miorina ary izay ny amin'izany fitiavana izany satria mahatoky izay ny asanao sy ny antranao. Koa raisinay ampinoana Jesosy ilay famelan-keloka ny fanadiovana ataonao aminay tsirairay avy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hitokinay sy hanonanay izany tonom-bavaka izany. Amen. Havana ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika ary ny bebaka marina tokoa, raha isoa am-pitsanganana ny teny soa mahafaly atolotry ny Tompo anao. Raha izao dia izao ny fanekeko amino Jehovah, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavany taranakao na amin'ny vavany vavany taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrakizay ho Jehovah. Voavela ny helokareo no nanara-masina miderahany Tompo. Sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Oh
Ny fitiavana, ny vahoaka sesena, saina azo famonjena, no hiderinay mpamonjy sotoko. Jesu modera, Jesu modera, saina tawi abaha. Jesu modera, iadana funi Jesu tumpuna, efa tonga ny fotoana sitrakin'iray. Olomeny ozany, ifatorany vany, ajabanako nalany Jehova. Jesu modera, Jesu modera, saina tawi abaha. Jesu modera, uderana nalandava ny anarana, any azina ny sava lewi masona, na tsy diny sasany aza ny anahana malaza, zaho kosa ankalaza atsire. Jesu modera, Jesu modera, saina tawi abaha. Jesu modera. Antsika izay vao velelaka dia sahanambara ny finoantsika, iarahantsika manao ny fanambaram-pinoana larana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Minao an'i Jesu Kristy zanalahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandray izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboa ny finoana ianao. Amen. Hivavaka isika ry havana. Andrandrainay Jesosy Kristy Tompo, ny ompi-piainana aminay, mba ho tena olona mandroso tokoa izay ny amin'ny fiainam-panahy sy ny fiarahana aminao, ka hibanjina indray ilay fitiavana voalohany, dia ilay fotoana anankiray izay nanekenay anao, ary tamin'ny fotoana izay nanapahana hevitra ny fidianana anao. Sotra Tompo malalo fa mitoetra tsy anatinay ilay fiadanana nentinao, ary izany fiadanana izany no antoka anankiray azonay fifaliana ao anatin'ny fanomponanao. Eny na dia misy ary ny sedra,
na misy ireo rivotra mifofofofo izay te hanesitra ny teny izay efa mitoetra aty am-ponay, dia fifaliana ho anay hoe eo mandrakariva ianao miazona anay amin'ny tanam-pahasoavanao. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, indreto izay tsy tsirairay avy, maniry indrindra ilay famonjena avy aminao Andriamanitra, ary ihany koa mitady anao fatratra satria fantatray fa ianao ihany no hany mpamonjy anay. Jesosy Tompo, mandrosoa ianao ao atokantranonay, mandrosoa ianao ao am-ponay ao, ary aoka ho tanteraka aminay ny teninao hoe ny fanekeko aminao dia fiainana sy fiadanana. Ataovy tsapanay tsirairay avy izany, ary indrindranay Tompo ny mba ampitomboanao anay amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana tsaranao Jesosy Kristy, ary itombonay tokoa amin'ny finoana mba ho tena finoana madio sy marina ary voazatoetra ny finoanay ao anatin'izao volana iarahanay mibanjina ny loha hevitra izao. Jesosy malalo, avao izay tsirairay avy, ary ataovy mifikitra aminao ao anatin'ny fizan-toetra izay mahazo anay. Dia hatoko tokoa anay izay fa manana lova tsara ho manana ho an'ny mpanompo matoky miorina amin'ny fitiavanao izay tsirairay avy reto. Jesosy Tompo, indro koa izahay mivavaka ho an'izao taninay izao, ho an'ity firenenay ity izay ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny fahantrana. Jesosy malalo, ahinjiro ireny tananao anavotra anay. Jesosy Kristy Tompo, ilay rana latsaka ao teo amin'ny hazo fijalinany anadio ity taninay ity. Dia ianao niasa ao anatin'izany tsirairay avy izany, hiasa ao anatin'ny malagasy tsirairay avy ianao, mba tena hatsiaro ny fiarovanao izay, ary toky aminao Andriamanitra irery ihany. Mivavaka ihany koa izay ho an'izao tontolo izao izay nametrahanao anay ity. Tompo malalo, miarovanay, ary ataovy fantatry ny olona rehetra fa ianao ihany no hany mpamonjy. Petraka eo am-pialatananao ihany koa Tompo malala ny fiangonanao. Io iray mpiara-miombonantso aminay izay manantanteraka tafika masina any amin'ny RN2. Ianao Jesosy no ampamony vonin-teninao izay nafafy, ary ampaharitra ihany koa ireo mpamafy amin'izany fitoriana ny fahatsaranao izany. Dia ny asa izay tanterahana Jesosy mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Vavaka ihany koa izay ho an'ny sampanasa fampandrosoana eo anivon'ny Fjkm. Ny rinay Jesosy dia mba hiteraka ao anay tokoa amin'ny fitomboana, amin'ny fanantanterahanao ny fisinjany sampanasa izany. Ary ianao no aoka nome hery ny tsirairay avy mba azon'izy ireo mifahatra tokoa amin'ny fanantanterahana ny fampandrosoana ity fiangonana malalana ity. Dia izay rehetra mahasoa ny fiangonana manontolo, ny fiangonana kristianina rehetra Jesosy, dia ankinina ifeny eo am-pelatananao. Ary ny aminay tsirairay avy, dia ianao mihitsy no hanankinana izany, indrindra ny fiainam-panay ity, fanampananay ity, mba ho salama, ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ne izahay, ary tombo ihany koa amin'ny fiainam-panahy, ka hatratra ny ohatry ny fahafenonao Kristy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonana izany tonom-bavaka izany, ary ombonana ihany koa amin'ilay vavaka nampianariny manao hoe Jeunesse eny an-danitra, mamasina ny maranao, ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety amin'ny tantariny an-danitra, nohonay izany sazy, nohonay kay, nohonay izany fakapana, anafahany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary finaritra indrakizay. Amen. Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe tsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny fiangonana hoe
efa eltsika tsy nanao zay fa arabony na manao eo akaikinao hoe tsangana tamin'ny maty Kristy dia izy kosa mamaly hoe eny tsangana tokoa izy ndao arariava mamy loatra zany fifampiarabana zany. Mbola mamerina ny fisaorana ny Monseigneur John ny amin'ny famanginy antsika sy amin'ny afatra volamena nentina. Tsy voalazako teo fa izy efa nanafatra hoe mbola misy adidy hafa vonjeny dia mety andao antsika izy amin'ny fotoana sy heveriny fa mamety izany. Ny eny ny kabary ny filoham-pirenena omaly moa zany ry havana dia tsy voapita tany amin'ny raharam-piangonana fa foana moa zany le missionay hamangin'ny sekolitsika ny Majunga satria amikatona Majunga ny amin'ny EB sy ny mpiara-miaritory zany dia zao amin'ny larobia ariva sy amin'ny larobia ariva ihany fa satria tsy misy mpihevitra raha amin'ny sabotsy zao tsy misy EB zany sabotsy maraina dia aleo re mba hitsimbiana androavantsika sabotsy atao amin'ny enina larobia amin'ny enina ny EB amin'ny fito amin'ny mpiara-miaritory zay zany amin'ny enina EB mihemotra kely izy hiandrasana an'izay tsy afaka dia zay tara dia amin'ny fito ny mpiara-miaritory amin'izay zao. Ty raha ny verenao kely tsy dia fomba anay niverina amin'ny raharam-piangonana fa tena zava-dehibe ty zavatra ty dia mikasika ny fifidianana eo anivon'ny mpitendry zava-maneno eto Isotry Fitiavana. Io fifidianana io zany dia fifidianana efa nokasaina natao tamin'ny sabotsy 20 febroary fa no nitoedra raha teto amin'ny firenena tamin'ny sabotsy io dia nanapa-kevitra ny komity mpifidianana hoe fahendrena ary bon sens any hoe manemotra azy. Inona tokoa ny zavatra nitranga? Olona 20 mahery ny tonga teo ry havana. Raha ny farana nefa ny fisoratana anarana tamin'ity herinandro ty efa olona 70 eo no nisoratra anarana. Tena fahendrena mihitsy ny nanemotra azy ry havana. Ary mahafaly fa rehefa mahita an'izany hoe olona 70 nisoratra zany, ao ny mpandray fanasany tompo, ao koa ny ankizy hoe tena nitaomina hoe tongava fa ho ampianarinao ianareo tena voarain'ny fiangonana ary niraisy ny fiangonana ary soratra ny fiangonana tena misaotra ny tompo zany hoe manamarina zany fa tena hoe ilaina ny fanavaozana. Zay zany ny teboka voalohany ry havana. Teboka faharoa dia zao. Io moa zany le nilazaintsika hoe afindra avy amin'ny informel zava-maneno ho amin'ny formel. Dia inona ihany ty informel ty? Informel satria 17 taona varavakely tsisy borao tao zay tompoko le atao hoe informel. Tsisy borao niasa izy nanompo izy fa tao amin'ny informel. Zay no avatsika ho formel. Tena tsy mora le izy. Ary misaotra ny komity mpifidianana zay nanampy amin'ny biraom-piangonana hitantana zay fanomanana zany. Fa dia zao araka ny lazainy plazarara teo dia hoe nahazo taratasy isika fitandremana avy amin'ny filohan'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno. Averiko indray, filohan'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno synod-abaritany mangataka antsika hoe ahato aloha io fifidianana io. Ry havana mba ino kely rehefa naka-hevitra teto sy teroa omaly tontolo ny andro dia tena mazava be hoe tsy mitombona io fangatahan'ny filohan'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno synod-abaritany. Tsy mitombona io fangatahana io, tsy mitombona. Tsy manana fahefana ny fikambanana ao amin'ny synod-abaritany hibaiko na hitsapaka amin'ny raharahany fitandremana. Mazava be zany teny zany. Fa zao nefa nahazo an'io taratasy io ry havana, nahazo an'io taratasy io dia nahatsiaro an'le perikiopantsika FJKM tamin'ny lahady teo. Lahady moa andro voalohany, perikiopa ho an'le herinandro manaraka an'iny. Nahazo an'le perikiopa, nahatsiaro an'le perikiopa le tenin'i Jesosy hoe ao amin'ny Luc 19:31 hoe ry Simona
Satana efa nilofo mitady anareo hokoroiny toy ny vary. Tonga de tao an-tsaina zay perikiopa zay hoe ry Simona, Satana efa nilofo mitady anareo hokoroiny toy ny vary. Tsika tsy anaiky hokoroiny Satana ry havana. De ozy izy mipitandrina hoe aloha ary ahato ny fifidianana raha toka tena manana zo mihitsika, manana fahefana iroso am'izany hitsimbinana filaminana anatin'ny fiangonana. Ianao mampiato an'izany tsy hoe resy akory ianao na nisy diso ianao tamin'ny procédure, fa de hoe ny olo kendry ny olo matotra de tena alao ary ahato hoe na tsy recevable io mba tsy hanomezantsika irika, tsy hanokafantsika varavarana ny devoly ahetraketravana anty fitandrematia. Mazava zay fiangonan'Andriamanitra ty ravana eo ambany fiarovana tia ary ho azy irery any voninahitra. Amen. Efa nolazaina teto ombieny ry havana fa le aladiny jobily tahaka zao tsy nataontsika fotsiny hoe ho fankalazana fifankalazana, fa nataontsika hoe hijoroana vavolombelona noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Eny taminay mivady mpitandrina fa tamintsika fitandremana Fjkm Isotry Fitiavana. Misaotra ny tompo any am'izay témoignage efa rentsika teo ary misaotra manokana ny amin'ny témoignage orenesitsika androany ry havana. Témoignage na mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny be laïque, ray aman-dreny be teto Isotry Fitiavana. Filany fiantsoana satria efa nodimandry de toboky Roger Alaitsirofo, fa Roger Alaitsirofo no milazantsika satria velona mandrakizay izy ary melo lalana antsika vetivety izy any an-danitra ry havana. Fijoroana vavolombelona nataony teo amin'ny fandriana na afatesany tany amin'ny hôpitaly no renesintsika eto ry havana. Fijoroana vavolombelona volana. Niantso azy zay ny marainan'io fa hoe nangataka izy mba ho ampandraisana, efa tsapany hoe efa akaiky ny fara. Tsy zo ke dadatoa raha tonga any hoe amroa manahoana. Non ozy izy. Non. Alohan'izay ozy izy tsy fantatra zay hevitry ny tompo. So de efa lasa izy amroa zany. Mahafinaritra zany olona hoe mibantsina ny hoavo amin'ny fahiratan-tsaina. Tahaka zany tena ampandray azy zay moa zany tamin'ny maraina aniny. De niantso azy zay taorina zay de zany ty telefôna renesintsika eto ty ry havana. Fa maninona moa hoe raisina fijoroana vavolombelona ty ny ampianonantsika ty hoe fiangonana ry havana malalo amin'ny tompo arak'izay nyvetesina teto ombieny de hoe vavahadin'ny lanitra mpampititra ny maro any an-danitra izany. Ary sehatra rehetra zay hoe tsahivontsika androany de tsy inona fa sehatra hoe hikolokoloana ny fanahy tsirairay. Zany fiangonana ry havana tsy association, fiangonana tsy club, fiangonana tsy fikambanan'ny olona hoe pameny dablu sy ny place réservé ny isan'Alahady, fiangonana tsy fikambanan'ny tanora samy te eo na rehefa tanora samy ty mozika rehefa hoe mitendry na hoe ny vehivavy de mikambana amin'ny dorcas. Tsy zany no atao fiangonana. Fiangonana de fiangonan'ny olona zay natsoan'Andriamanitra andovan'ny lanitra ary miaona ty am-piangonana hoe ampahireza ampiorenana zany finoany sy zany fanantenany izany. Zany natoro sehatra fitezana aloha rehefa mba mijery ny namana ny firalahiana vitsy manana sehatra tahaka zany hoe mikolokoloana ny fanahin'ny vavako aminy. Soratsika ny tompo zany. Misy moa tsy afaka noho ny anton'le corona sy ny karazana fa de soratsika ny tompo ny amin'ny zavatra rehetra. Ndara hoenontsika ny témoignage zany mpanompon'Andriamanitra tsy manam-paharoza. Narary izy zany de hoe mety hoe indao sy ny fahafatesana. Zay zany le contexte. Zao rehetina zao tranya zay iza malala zay zao mahay zay raha olay kosa tsy matahotra tsy manana Andriamanitra manana mpanofon'Andriamanitra zay
fotoanao pastera ka dia rehefa akaiky fotoana fa dia reraka dia reraka ny famivolainao reraka dia tahiny toko hoe tahiny dia zaka mitsanga zay tika tsy atahoratsika dia zaka mitsanga fa izy manapa-kevitra azo ny fahitana manapa-kevitra tapahany dia tsy tika toko rehefa reraka ny famivolainao pastera reraka eny toko. Eo amin'ny telefôny zahay miteny aminy raha ny amiko manokana dia fantatro fa voasoratra any amin'ny bokin'ny fiainana any an-danitra ny anaran'ny Dadatoa azoko antoka izany eno eran'ny tono. Pastero zany lazainao zany Andriamanitra miteny aminao fa ianao tsy mahafantatra zavatra tsika amaolombelona tsy manao an'iny ianao miteny izany Jesosy no miteny aminao fa minoanao minoanao fa Jesosy no miteny aminao fa ianao fantsona ampitoy ampandray ampiray ny olombelona amin'Andriamanitra amampitandrina anao sy ny tenany Jesosy eto amin'izao tontolo faliana lehibe ohatsika rehetra manana zany pastera zany sy mivonany fa Jesosy no mampiteny anao iza moa mampiteny anao ankoatran'i Jesosy iza fanahy be fa dia reraka pastera izany resadresaktsika tika faly satria Andriamanitra mpifaliana Andriamanitra mpitiavana faly tsika. Dia miteny zahay eo amin'ny telefôny hoe lazaiko anao farany aho matoa io isotro fitiavana io ohatr'izao dia teo ny fahasoavan'Andriamanitra dia teo indrindra koa ianao Roger Alaitsirofo mpanompon'Andriamanitra. Zany tantara mipetraka zany ary tsy azo foanana zany ary zavatra misy zany ary zavatra marina zany lazaina zany fa matory zaho tsy eo amin'io natsoan'Andriamanitra namakilay sapana fifoazana matory ianao petraka eo pastera fifoazana na vita zavatra voahana be tsy hitan'izany izy atao io tsika ve safidy anao safidiko Andriamanitra izy miantso izy ny safidy izy no miasa saorana mandrakizay ny anarany masina izy zao tontoko mampatsiahy zany tena zava-marina voalazan'ny pastera tsy voakosika amin'ny tantara tsy voasoratra tsy voakosika amin'ny tantara fiangonana zany tsy voakosika tantara zao toy izao fa Andriamanitra velona miantso anao Andriamanitra velona miantso aho zay tia vao tafapesaka lasainy miasa tao ary miasa nataotsika tsika tsy misafidy zao no atao mba ame voninahitra ao Andriamanitra izy efa manana faratafo tsy mila pitany azy fa izy no misafidy zao no ataonao ary zay no eketsika sy miompy fotoana-tena zay fandarana zao tsika sotra no pastera mampasiaka ilaina tokoa zany sotra tokoa sotra dia hoy zahay eo amin'ny telefônina hoe any an-danitra mione any an-danitra mione mione tsy maintsy tafahoana tsy atahorantsika tsy maintsy tafahoana tsika le fahafinaritra avela raha ohatra misy zavatra mahagaga tiany atao zavatra hafa tiany atao azy zay izy no andiditsy anaty izy no tsy valana raha ohatra moa ka tsy zay fa alay tsika ve pastera tion
etsika miara-paly arisika faliana tsy melona fa mandrak'izay sotra pastera toko eny ary kain'Jesosy io. dia hoy ny teninay farany taminy, raha izay no sitrapon'Andriamanitra dia fantatra fa melo lalana anay vetivety fotsiny dadatoa dia fampiandry. Toko itu wabu toko toko fahavizanana misy fa mihery izy amin'ny tokoa rehefa tafaresaka amin'ny fanahy masina amin'ray aman-dreny mpitandrina ampimihery ianao fa azona miresaka misotra Sotrany tompoko ny amin'izay fitsoroana vavolombelona volamena izay. Raha klasina reny karazana resaka reny dia hoe resaka teo amoron'ny mandrakizay. Fa dadatoa Roger efa misitraka ny mandrakizay. Enganeka ho marina amintsika ny teniny izay tena hoe sitrapon'Andriamanitra. Enganeka ho marina amintsika menakavy ny teniny hoe tsy maintsy ho tafahoana any. Tanteraka aminareo anie ny tsotra antononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitahy anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana fa afaka manginsika mbola mankalasa an'Andriamanitra fa Andriamanitra be fahasoavana izy. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra. Amen.